zon'olombelona. Simonety, Saondra, Slofa ary Hery no ilalaon'ny tantara. Saika mba hiresaka kely aminao aho dada. Ahoana izay? Efa maty moa iny Claude dia eritreritra fotsiny tia hoe mbola hipetraka ato aminareo ve asa tokony ho diry amin'iray aman-dreniko. Ay ve tsisy fahadisoanao aloha ilay amin'ilay fanontaniana fa raha ny amin'izay marina fa Claude ny zanakay ianao vonanto kanefa matoa izy nanambady anao dia efa ray ihany enenareo efa namany zanakay koa zany ianao ka dia ary ianao raha teo efa niraisinay ho zanakay mihitsy ka raha zany mandinika an'ilay izy ry zo dia aleo ianao mijanona ato aminay ihany tsisy olana mihitsy ny mpetrahanao ato ohatran'ilay fiainantsika teo hatramin'izay ihany. Dia tsy maninona amin'ny fiarahamonina ve? Za tsy manambady, ianao tsy manambady nefa hiara-monina ato. Sao dia mba tsy mety. Eny marina ihany izay fijerinao izay kanefa ny ohatran'ny fifampitondrantsika teto hatramin'izay inona moa ny olana? Rehefa madio fotsiny anie ny saina, madio ny fo dia milamina foana ny zavatra rehetra. Eny aza sy nieritreritra zany zoa. Marina aloha izay. Raha aman-dreny tsy zanaka tsika isanao dia hoeto ohatr'izay foana ohatran'ny mbola teo Claude. Dia ahoana za mieritreritra hitady asa dia mety ve izay ry dada? Ay, izay indray aloha dia miankina aminao. Fa ngahy ianao tia mahatsiaro hoe misy zavatra tsy ampy no andeha hitady asa. Fantako mihitsy fa vitanareo ny fiainako fa eno za koa nge dada tsy lany andro mihitsy raha vao tsy miasa hipetraka fotsiny eto dia asa ohatrohatrany ahoana no tadiavinao? Aiza moa raha tsy any amin'ireny zone France ireny. Ay, mafy be ny asa any fa nga mbola tsy fantatrao izany. Ka za nge dada olona tsy manana diplôma tsisy inona dia tsy maintsy amin'ireny ihany. Raha za ianao mijanona ato an-trano mikarakara ny tokantranontsika marina ho sahirana amin'izany miasa any amin'ny zone France zany ianao fa efa ihany betsaka ihany ny henoko ny asa tany fa tena mifofohy volo marina izany. Ka raha vao mipetraka rehetra ato an-trano dia ohatra mahatsiaro an Claude foana dia ho tsy ampiray volana tokoa ve moa tsy ho atsiaro azy foana ianao? Dia ohatra ny aleko mihitsy mitady zavatra tao dada sa ve tsy mety? Izy tsy dia misy olana fa raha hoe ny ainao fotsiny anie ho any tsy araka an'ilay izy ho reraka ambony ihany ianao. Dinidinio tsara aloha fa za maika manapa-kevitra. Eny ka izay mihitsy no mahatonga ana miresaka amin'ny dada hoe mety ve sa tsy mety fa mety ilay izy ka mety fa miankina aminao. Ny ao an-tsaiko fotsiny hoe aleoko rangahy hiasa fa mipetraka fotsiny ato miasa saina malahelo izany no ataoko ato an-trano ato. Marina fa miadana tsisy zavatra mahory fa mitamberina foana amin'ny taloha dia izao fotsiny mba teneniko aminao ry zoa. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe vinanto sy rafozantsika fa raha izy ohatran'ny ray aman-dreninao niteraka anao ary za koa hiezaka hitondra anao tena ohatran'ny naloky ny kiboko. Misaotra dada. Loza ry mama Fa misy inaka apio fa inona tena mivadika be ny lohako. Ianao tia koa maninona ary? Bevoka. Bevoka aho Fandry ity ve olona mivadika doy loza marina vao ray volana angena fatiny vadin-dry zoy Eny fatako izany fa zanga moa bevoka tamin'olo-kafe. Aza milaza angana eo ry zoa. Nareo ve tena tsy malala menatr'olona mihitsy? Oro mama, fanampiana ngeny mba hitantarako maman'izany. To mama indray manisy trisitra be ohatrin'inona.
ka manala baraka ka mba enoy aloha moa fa aza tonga dia manao an'izany i Claude ny matapoka iny kay zahay ny toejaza atao alohan'ny nafatesany zany ve dia mba ho marina izany no marina no mama eo anatrehan'Andriamanitra raha mba niaraka tamin'olo-kafo izany fa izy ny matapoka iny za koa raha mba taitra be mivadika be nge lohako hoe manao ohatra ny mama zany mihitsy aho hoe inona tiany atao ny olona ve ino anao hoe zanany io ataony olona fa manao adalàna ataony olona fa miaraka amin'ny olo-kafa sady voaray volana izay no nahafaty azy zany ange mahatonga na mitotototo aty hoe ahoana nga zany izay aloha tsisy olona ino an'izany mihitsy na iza tena marary ny andohako nandeha tany amin'ny dokotera nanao testa dia be voka dia tena samy anina zany drifa tsy nanao adalàna ory mama efa hoe izay ho any tena marina ka ny tena mampiasa saina be ange zao dia ny ahafantaran-drafozako an'izany tsy ino mihitsy izy dia aza vao tsara arak'izay fotsiny sady ny olona koa ve tsy hay anisa daty hoe izao io asa aloha fa tena izay aza ny tena mampitainitaina ny tantara izay an'izany hoe be voka andao mama mba resao aminy menatra sady matahotra ahoana moa no izany io resaka amin'izany fiainandriany izany fa tanterao ka halako an'izany maro zo fa nga tsy andeha hiasa ianao ohatrany tsy andeha androany dada fa hoana nieritreritra hipetraka eto an-tanàna mihitsy a ary ianao tokoa ohatrany hafafy izany ohatrany tsy dia miresaka firy ato an-trano malomalo-kendrika fa nga marary ianao tsy marary efa misy zavatra mampiasa saiko izay inona mampiasa sainanao eny ho resahako amin'ny dada ihany fa alao ny manaraka tsy mety amiko izany zoa inona maray mandreny zanaka antsika raha feninao azy mahazo anao tantara ho anazy zany fa tsy mety amiko izany fa manana problème nga ianao amin'ilay asa ataonao any izany efa miteny aminao hoe sao dia ametrakolana ilay asanao mijanona raha resaka asa tsy amin'ny asako mihitsy ilay izy fa tsy hitako izay ho terenina azy amin'ny dada fa alao rehefa malalaka izao ny malalaka tsika sady ararotina matoa misy fotoana afahantsika miresaka dia resao izao izany hoe voninanampy ianao raha azoko atao ihany ka matahotra ilaza azy amin'ny dada fa misy inona zoa fa inona mahazo anao ary izay ty ianao to valoarika tapoka teo fa hoany izany voninanampy ianao raha ohatra ka mba azoko atao ihany mamany olana ahoana re izany ny tenenako azy amin'ny dady izy resaka sarotra be nge teneny fa tsy maninona raha mbola azo tenenina ihany sady zavatra tsy fampiseho masoandro mihitsy izany satria moa izany ianao efa misikotra dia tsy maintsy olazay koa an'ilay izy na dia saika tsy ho teneniko mihitsy ara izao no izy ry dada be voka Andriamanitro marina ve izany zavatra teneninao izany izano mba olona misaina ve ianao ry zo mba olona matahotra an'Andriamanitra mba kristianina ihany ianao tsy ampiray eny ataoko hoe ray volana fa izay nahafaty any Claude dia izao sady zavatra mitranga ahoana izany andraso aloha fa dada tonga dia miakatra be ka zany zavatra izany fe dia moramora aminao ny fietreretan'ny fiarahamonina an'izany ka izay indrindra mampavaky lohako nge ianao manao adalàna indray no vaky loha ka tsy nanao adalàna fa tsy azony dada mihitsy ilay izy alao aloha nazava kely ilay izy inona ny mbola azavainao amin'izany inona tao alohan'ny nahafatesany Claude dia nitoejaza za koa raha mba tsy nanam-po
ahoana ny inona an'izany azo amarinina izany dada raha tsy mino ianao a. iza ny ino an'izany za aloha izany zao a tena misalasala ny aminao a mba niraisiko zaza endry ianao nefa dia izao sady ny fahadalàna ataonao eto amin'ny tokantranoko eto ary mba azonao moa nyvesatra izany eo anatrehan'ny fiarahamonina zany vao osim-potaka mba olona fotsy vola ohatr'izao ihany azy zao dia raisin'ny olona hoe zany ny olona ratsy fitondran-tena vinantoko ihany no alaiko vady tsy zany ny andraisan'ny olona azy andray kosa dada ka zany ny zava-misy ninonina fanazavanao eo tsy isy eritreritra mihitsy ny olona satria tsika isanao no miara-monina ato ka zany nge no mampavaky lohako io e tena fa tsoroko amin'ny dada fa zana Claude ty ekiboko ty tsy niaraka tamin'olo-kafa tsy nanao adalàna fa zanany ty na za koa reto mba mitaintaina andro amanalina hoe ahoana ny fijerin'ny olona ny toerako vadiko tsy eo nefa za be voka fa nampiana ngery dada mba ilaiko fa vadika be ny lohako na nenina ihany any tazonanao tato amiko tahak'izay ihany ianao nalefa tamin'ny voalohany fa dada ve zany tsy mino an'izany na ino ny zavatra teneninao azy zany fiarahamonina tsy ino an'izany azonao ve zany zavatra izany ny fiarahamonina mihitsy ny tsy mino an'izany zay ny mahatonga le fitenenina hoe tsy ny tany ny fady fa mivavim-bahoaka ka raha ohatra ka tsy nanao adalàna ianao fa zaza endry nandeha tamin'ny famarinana sy ny fahitsiana teo anatrehan'Andriamanitra dia mitsotra ano anao a Andriamanitra ny hitanao sy io zaza ao akibonao io fa raha ohatra kosa ka tena zaza azonao tamin'ny fahadalàna io zaza io dia anjaranao sy Andriamanitra ny fiainanao fa na izany na tsy izany a tsy mety amiko intsony izany hipetrahanao eto araka ny teneniko teo tsy noho ny amiko a mba azonao ve izany zavatra resahako izany sa enoenonao fotsiny mavesatra dia mavesatra izany teniny dada izany na mavesatra na tsy mavesatra rozo dia efa izay no izy a manahirana eo anatrehan'ny fiarahamonina ny fiarahantsika isanao mipetraka manomboka izao ka aleo ianao izany mody any amin'ny ray aman-dreninao za rary dia mbola tsy ty kibonao io firy volana zany izao kibonao kefa izay teneniko any dada izay hoe voaray volana mahery io izay no mety rozo a tsy maninona ary raha izay mifanapa-kevitra dada dia izao koa ianao izany no mandeha fa izy mianadavy ialao hijanona eto ihany ka tsy ho vitany dada nge ny karakarandry zareo e tsy maninona izany fa vitako reo ka isy sokoany afaka manampy ahy eto mikarakara azy sady ohatra ny tsy foko zareo hisaraka amiko ka zay indray anga dia ahoana hoentinao tsy ianao indray ary ny vao mainka ho sahirana raha hitondra an'ireo zazy ireo rehefa alefa ny dada ihany a dia alao hoentiko ny zanako e tsy maninona eny ary fa izao no tiako ho azonao tsara araka ny teneniko teo fa ny mahatsara kokoa ny fiainantsika eo anatrehan'ny fiarahamonina dia aleo miala tato ianao ka rehefa misy ilainao dia aza misalasala manatona ihany eny e fantako tsara mihitsy ny tiany dada tongavana ary tsy mametsiny a fa dia misaotra petsaka ny fampitondrana hatramin'izay tsy mametsin'ny rafozandrea raha ohatra ka nandrokan-dritany izy tsisy ino an'izany ny olona satria raitrantaona ianareo e sarotra izany raha mama izany izao no anontaniako dia inona no ataoko dia ahoana ny amin'ity zazy ity dia ahoanahoana fa tandrema aloha sao manaonao foana any a dia efa miteny ahy izay moda lohako ry mama indri efa miasa ihany dia toy izy ny asa dia hatreo izany ny fiainanako inona moa ny azo atao dia ho diso ve ahy eo anatrehan'Andriamanitra raha nao inona anaonao foana dia efa miteny ahy izay ry zo a ny zazany e matoa mitsaika dia efa misy programan'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainany ary tokony ho ateraka fa tena ota tena tsy hitako intsony izay ilazana azy izany mamono olona izany fantako tena fantako izany mama fa
sarotra mitoerana misy amin'izao fotoana izao. Tsy hitako tsony mihitsy izay atao. Kivy a. Aza kivikivy izany mafa maherezy ndry. Angony daholo ny hery rehetra dia mizaha mafy mihitsy amin'ny fiainana fa tsy maintsy tafitandrio ireo ankizy ireo. Hampafirin'ireny vehivavy niteraka ireny ndry e. Fiainana daholo izany. Asa aloha fa ohatran'ny namperitreritra ty fiainako. Marina e. Fa tena marina tokoa ve aloha fa tena zanak'i Claude ny ao an-kibon-dry e. Tsy hitako tsony izay ho tenenina fa efa hoe izay ny zava-misy. Mama koa e. Tsy afeniko aloha fa za tena tsy mino a. Ko na tsy ino aza ianao, rehefa izay dia izay ny marina. Mama, reto mba misy lamba kely aloha mba hanaovako azafady ianao. Reveny kely amindry? Ao moa mama fa lamba tsy dia maloto nge ireo e. Dia koa dia be fiantana loatra ka. Dia ty misy vola anaovana gote an'izy da. Dia raha mbo tsy reraka moa mama dia mba hampandroa izy. Indrindra lehilahy kely, maloto kely ery. Raha ohatra ka malalaka aloha a. Dia karokaroa ny sakafonareo telo fa za tsy misakafo atoandro eo. Fa ahoana? Hitan'ny mama misy namako izay manasa anahy hisakafo dia ho any amin'ny restaurant izay androany atoandro fotsiny. Namana. Mbola tsy manao an'izany any indry e. Koa mba mana-namana ako mama kosa. Namana lehilahy sa vehivavy? Rehefa namana moa dia namany mama koa e. Tsy maintsy anontaniana ihany ange izany ro fa ianao mbola tokony hitandrina tsara eo amin'ilay fiainanao e. Ay, namana lehilahy e. Atria. Aza vao tsara aloha ny resaka ka. Ko zaniko. Efa mana-namana ange za e. Dia hoe hanambady ve ndry? Kalma moa mama fa totra ny taitaitra be izany. Taitra ho satria voaingana loatra ny maty Claude. Zao mama. Tsy haiko aloha ny hevitra mama fa izany hoe misy ankizy lahy izay tia anahy dia efa fantany ihany koa ny fiainako. Efa fantany hoe niteraka roa za. Dia izy manaiky ny hanambady anahy. Dia fantany koa hoe misy azo dia izay mifankatia. Dia izay ny tsy fantany fahafentsika sy mama aminy. Orzoa. So dia mba milalao afo ndry ity aloha e. Fa za ve izany tsy hanambady tsony aminao e. Za nge mbola tanora e. Raha ny eritreritro dia izay mihitsy. Tsy afeniko andry izany. Za koa mba mila namanako. Sady ataoko ahoana moa ny hitaizandreo ankizy ireo mandra-palehibe. Raha izay zazanak telo ireo vitantsika ireo. Mila lehilahy mama. Lehilahy entitra kokoa no vehivavy. Za eto afaka hanampy andry. Tsy manambany ianao fa hafa ihany izany hoe raim-pianakaviana. Eny ariko. Na mivavambahoaka ary izany dia zakao rehefa izay ny tiandry. Eny e, aleo aloha handeha androany. Izy ro mama no Emile ny anarany a. Manao mama. Fa ny mahafantatra anao. Za koa toraka izany. Izy le miaraka amiko ro mama. Ay. Ie, za le miaraka aminy. Miaraka izany izay roa e. Rehefa izay moa no safidinareo inona fa dia tanterahana soma tsara e. Misaotra mama. Misaotra mama. Manarak'izay efa fantatrao tsara ve aloha momba azy? Ie, fantatro momba azy moa momba koa fantany. Ary ianao izany ohatra be fanany aniana be a. Ko fantatray momba anaiky io. Io izany mihitsy mama. Be sango betsy. Mahafinaritra ka. Dia inona ny vaovao? Nareo zao no avy any ivelany ihany no mitondra vaovaoko. Ary mama izany amin'ny mbola tanora. Ko io ve ny zanako ho antitra e. Any ho any amin'ny 4 taona any izao ianao io? 5 amby 7. Ay.
tena mbola ohatran'ny olona vao 30. Aiza kosa Mbola bebe tanora mihitsy ianao a. ary ianao mivelo ny ray aman-drenao mbola any daholo e. Dadanay efa tsy antsony fa mama mbola any ka ny ambanivohitra. Dia zahako niandra taty dia inona itaasy iny dia zao tafarako zao. Sehatra ny asa nampiara-dalana anay. Efa ela ny asa? Zany asa talohany ka. Izy taty afarafara vao tafiditra tao aminay tao. Tsara kosa izany ka. Ianao moa izany vao zao vao miditra ato aminay dia araka ny fitenenana hoe hosorana inona? Raha ny eritreritra mama zao inona na hositra amin'ny mama e? Tantely. Va inona? Misy mitendra hoe saribao fa tsy mety. Aiza koa. Raha mety dia ny loko mena no ataovy ety dia inona no soranahako. Mampime koa Emile ity. Ndara aloha mikarakara sakafo ry Zoa. Dia misahirana moa izy mianaka fa zange efa voky. Tsy manina fa vao zao kosa ve tsika miona dia tsy mba hiary isakafo. Sady ary efa mahita azy miranirina ohatrany inge dia efa voko azy. Ndana Zoa. Ahoana ihany ky ny hevitrareo tia? Ny amin'inona moa zay? Ka zao manao tokantrano maso zao? Kay ve eny efa niteneniko ihany Emile fa izy toa tsy taitra mihitsy. Asa raha mazoto mama dia miresa direct aminy. Zaho aloha tsy d'accord mihitsy fa tokony roso amin'ny raharaha nareo ka mahamenatra olona. Ka tsy mety ary izy ko ataoko ahoana? Dia tena tsy fantany tokoa ve aloha efa be vokindry ity e? Tsy fantan'izany io. Tandremo mama miteniteny an'izay a. So dia isy olana ny ariana any kia, so dia mba tokony lasaina azy ihany. Dia ahoana izany? Firy volana moa zao ilay kibindry? Eo amin'ny 5 volana eo. Zany izy. Efa akaiky ihany any izany. Tsy maninona mama tsy fantan'izany io a. Iny aloha dia asakasakindrifany dia izao a. Tia tokantrano maso ity tena tsy tiako mihitsy. Sady mahamenatra no tsy misy fitahiana ho anareo. Misoratra anie tsy sarotra e. Makany amin'ny kominina fotsiny dia mitady vavolombelona tsy voatery hanao fety be. Ka tsy fantatry mama nge izay any an-dohany ihany na hanao mariazy makotrokotroka be izy. Fa aleo izy tonga eo dia miara miresaka eto tsika. Miala tsiny aminao raha tonga dia tokantranonareo mihitsy. Efa misy iny. Satria iaraha mahita ohatry ny tafika andrefa tanàna ary miariary ohatry ny vaiakandrina ny zavatra ataonareo. Tsy azoko loatra ny resaka ao. Ny amin'ity fiainany zanaka ao. Ny amin'izao ve? Hita izao ary profo mitohaka amin'ny tendany. Tsy azonareo ilana tsony fa tena ny zanaka ao mihitsy ny naditra. Inona moa ny tenenanao an'izany? Izao izy manambady izao sahadika. Inona moa ny hamaika hanambady azy? Raha tsy noho izy io be voka. Izany hoe ilo lehilahy miaraka amin'iny mihitsy no efa nahabe voka azy talohany nahafatesany Claude. Tandremo kely aloha ny vavanao a. Satria tena zanaka Claude ny ao an-kibony. Fa saingy izao a. Tsy azoko ny rarana ny ankizy dia tsy hitako izay natao hoe iny izy lasa nanambady iny. Ahoana ny ahafahanao manaporofo fa zanaka Claude ny eo? Le zazany mbola tsy nivoaka hitany masontsika akory. Avy ela ho teraka dia eo tsika samy mahita. Fa na izany na tsy izany tsy ara-dalàna mihitsy ny fiainan zanaka ao. Inona moa mbola hidiranao amin'izany raha ngaty fa ngatsy efa androanao izy a. Raha inao inona tsony nanambady ary izy? Oko fantatrao fa tsy nandroaka azy a. Raha ny safidiko dia nipetraka tao amiko foana izy. Satria vadiny zanako. Fa saingy noho ny zava-misy dia tsy afaka nitazona azy a. Ary eo ko fantatrao tsara fa matoa miditra amin'izany zavatra izany. Tsy tombotsoana any izany. Tsy vita amin'itsony ny fiainany. Mba henonao a, olona izy eto ambonin'ny tany raha matoty no ny vadiny mbola tsy amperitaona akory nahafaty azy dia hampiakatra sady a. Iza ny havitan'izany raha tsy izo. Izany hoe dia hety aminao.
Ndana mihitsy ianao makany aminy fa tsy hitako izay ho avaly an'izany ka. Mba mieritrereta ihany, anaro ihany ny zanako fa ho sahirana amin'izany nareo. Ary averiko farany mialohan'ny andehanako, tsisy tombontsoa anahy mihitsy ny hidirako amin'izany. Marina mihitsy ny tenina hoe rarahiako inona na hanambady ary izy. Ary izy tokoa ny tsy azo firana tsy hanambady. Fa ny antony mahatonga amin'ny teny dia mba ny voninahitra ho anareo ihany tsy ary ho sahirana amin'izany izy a. Tena marina izany. Raha lehilahy endry sy misaina ianao araka izany teninao izany, maninona tsy jerenao zafikely-nao? Mba oviana izao ianao mba name fanampianan'ireo zaza ireo. Za foana ny andraikitra an'ireo hatramin'izay. Eny ekeko fa diso tokoa tamin'izany. Kanefa izany averiko ihany araka ny teniko taminao fa za tsy niady tamin'izareo ary tsy nandroaka azy mihitsy. Zary ny teny taminy afaka nontanianao izy fa afaka maka izay ilainy any amiko izy. Ka matoa izy tsy niverina, mety izany ny fiainany, tsisy problème. Ka izy kosa ve dia andeha tsotsotso any aminao indray e? Ianao ny tokony nahalala ny nataonao. Eny tsy mampaninina azy izany rehefa izay ny ilainao. Na izao ary dia afaka manome. Ty. Meo an'izy mianadahy iny. Andehana tery eny aminy fa za tsy handray an'iny. Izy ngefa tsy mipetraka antsony izy telo mianaka e. Fa iza? Any amin'ndry Emile. Izy zany Emile? Ka le olona akavady azoko izy andray ary. Ka tsy hitako misy azy fa henoko fotsiny hoe misy olona miaraka aminy ary hitako teny an-dalana izay ny tonga nakaty fa tsy fantatro hoe aiza misy an'zareo. Ka veriko efa fantatrao matoa tonga aty ianao. Tsy fantatro izany. Io meo azy ihany dia ho an'ny ankizy. Tokony efa iomakomana amin'izay tsika ry dada fa efa akaika. Ninona moa tianao tenenina? Nifaterahako. Hay ve dia iomakomana ahoana? Tokony efa vombonina amin'ny resaka rehetrarehetra. Izany ange tsy maintsy ho vonina eo rehefa tonga ny fotoana e. Fa aloha loatra izao raha izao dia hiomana sahady sitranay mba misy zavatra ampidiana amin'ny vola aloha vao mba hapetraka amin'izany fiomanana fiterahana izany indray. Ka efa akaiky kely nge. Efa akaiky ahoana e? Eo amin'ny iray volana latsaka eo dia teraka ako. Ahoana tsara? Zaniko. Ndraso hoe ono mialatsiny any tany firy volana moa izay tsika niaraka? Asa ianao indray ve ny tokony anontany amin'izany? Be dia be koa ilay zavatra le ansaiko dia tsy tadidiko. Volana inona moa za le tany aminareo iny e? Ianao ve matadidy? Tsy tadidiko za. Ohatran'ny hoe voaingana kely. Nefa tamintsika ary tamin'ireny vao nanomboka niaraka. Tsy efa ela be ve iny ry Emile? Fa izao aloha inona daholo moa izany ilay zavatra homanina fa zako ke ohatra mbola tsy zatra an'ity fiatrehana fiterahana ity e. Ka ato an-trano izao mbola tsisy lambanjaza, mbola tsisy botifotsy kely termosy ilay zavatra madinidinika rehetrarehetra mbola tsisy ao. Mbola vao justa botifotsy be fotsy izao ny fidintsika ao. Dia mandany ohatrinona indray izany re izany rehetra izany dia ohatrinona ny vola homanina rehefa andeha ho any amin'ny hopitaly? Indray arakaraka ka izay no mahatonga amin'ny teny hoe tokony efa hanomana ny rehetrarehetra mihitsika. Dia ono nitoebatanao ve aloha ao tsara sao dia misy marararina ohatr'izany satria lasa sarim-piterahana koa nge ono raha vao ohatra ka aty am-pianarana aty dia efa misy soritra zavatra fahafa mitranga. Za indray normal be. Tamin'ny terahanao an'izy mianadahy eo zao ahoana? Za tsy sarim-piterahana. Tsy maninona. Ona ry zo dia ahoana momba azy io? Lava io sa vavy ny mahatonga manontany an'izay mantsy na ny anarina ary tsy maintsy izy homanina dia mialoha ny akanjo anaovana. Marina tokoa izany. Ilay izy lahankely fa tsika koa nge tsy manana fotoana iresahana be ato an-trano dia varim-bariana teo ny teny an'izay taminao. Na ady izany ara ve dia atao ambany zavatra ohatran'izany zavatra efa akaiky izany araka ny teninao. Ny tsy fahafantarako nge mahatonga hoe mitaridritra fa tsy hoe inona tsy akory zo e. Dia inona no atao? Iza no atao anarana izany?
diny dia ny moramora eo ko enao no rainiko. Eny samy mieritreritsika fa izao ataovy lista ny zavatra ilaina mahakasika an'izany fiterahan'izany a dia omeo any fitambaram-beany rehefa avy eo dia misy homana koa satria sarotra be ny anomanana an'izany raha tsy voadinga dia mialoha Ka mba meo stylo vetivety ary ahy. io ao am'plasiny eo dia aloha andeha kely fa sao dia taraiky eo tao mandroso amin'izay ary ianao raha hijeriny zanakao. tena tsy omby ombiny aiko izany raha mama nanakory izy tao nanao mora ihany nanao mora mihitsiko. efa nyteny an'izay ihany izy dia azo hidirina avy eo zao aloha efa azoko a efa ao mpandrina izy mianaka. alao aroany ary matory be izy zany ahoana kiry zo mbola reradraraka ianao zao Tsy dia reraka intsony. Io zanakitsika. mitsikitsiki moa fa enina ary ty ao jereny dada Io ole e. tio ary tao matory be izy zany Ka voareraka le latsaka voaingakaingana teo. tsisy olana fiterahana Mm. za koa matahotra nyreny mijery teraka reny a dia aleoko aloha somary nandeha kely fa Hitako ny tsaotsaoka ery. tsy vitako mihitsiny tena marina matahotra dia hono a firy kilao izy io e 4 kilao latsaka kely. to tena ngeza be Ngeza mihitsy ioko. Tsy izao no atao hoe zaza kely. zazangy ny eritreritra azy ty hoe so dia sanatria tsy ampy volana nefa atao zaza-bilangana be nentako ato e Dia ianao izany mieritreritra hoe anaty koveza izy izao. za zao efa ny omakomana mihitsy hoe zany ny zavatra hitranga raha ny fieritreretako sy fandaniako aloha tsy haiko aloha na zany diso fokoante fa ohatra mbola tsy tokony fotoana aterahana io zaza io zao mantsiny Efa izy aloha tia atao anarany. Ilainy dokotera mantsiny amin'ilay fikarakarana ny kopiany. zany tokoa moa zanga zao ry mbola eritreritra n'izany a zavatra hafa mihitsy ny taondohako tao ianao ka tsy mbola naforony e Ka tsy mahita fa ataovy izay ataonao dia mety daholo. dia zany koa ve dia nirasanary zo a iza ny eritreretinao zao izy ianao angeno mitondra an'io zaza io e Reto anarany zaza ve dia atao tsirambina ohatran'izany fa nareo ve tsy menatra olona e sa dokotera anao mpanaovana ny anarany. aiza koa mono hoe ny dokotera fa mba betsaka le rena dia mba varimbarina teo e Tokony efa nomanina efa ela izany. tsy mahazatra koa ilay mamorona anarana nga hita iza ary zona atao anarana fa ianao ve mbola reraka atao tsy miteny mihitsy a jereo atao rendremana be Ohatra ny mbola masonao reradraraka aho fa ataovy izay mety daholo izay ataonao e. dia zao zany dia eritreritra izay atao anarany Izay mihitsy efa tonga teo ny rasazy hoe mila an'ilay anarana hono. ndasora aloha eritreritra vetivety any avelany any dia avy eo mitondra zay hoentiko any dia tianareo a Asivonao anao fotsiny. eny ary alao ary aka inspiration tokotany eo aloha e Zoa. Ahoana mama? Io ary le fanahiko hatramin'izay. Izao ny tsy fetezana le tsy nitenenana ny Emila ny tea izy azy ity. Ko raha fantany io nga izy nanaikana mba aty azany. Nga izy lehilahy adalako tsy hafantatra mahatsy normalina ny naterahany izy azy ity. Ko inona moa no atao fa dia efa zakainao izay ataony eo ko. Tonga ianao. tongako nga dia ela Dia iza ilay anaran'ilay zaza? efa ato ny anarany fa tsy haiko raha mety aminareo aloha na tsy mety fa za mieritreritra hoe tiano izy Ko iza? Erzo raha za fo mahatratra Fa maninona natao an'izany? anaran'olona nge zany fa tsy anaram-biby e Maninona raha mba nasiana hoe Emile na Emilson na Emilien farafaratsiny. sy lava loatra re zany anarana zany raha izay no apetraka sady mety tsy ho tadidy rehefa misy ny ilaina azy fa aloha hipetraka amin'izay Erzo raha za fo mahatratra ay zary nareo zany
eo nareo miteny hoe atao zay mety any a dia zay vita dia vita zao indray nareo manisy resaka tsy azoko mihitsy ka izo kosa neto efa mba niteny hoe asivo ny anarandray ne non ka zay aloha nyvoasoratra fa tsy mampanino zany fa nga voatery anaraka ny anarandray aman-dreny fanakony za zay efa nasiko hoe zo ao alohany ianao alao rehefa mizaza manaraka andray asiana ny anarako alao hijanona amin'izay ary zay koa no asiana resaka be eo za mbo gagako anarana aby koa ve dia asiana hoe ori ora io zavatra misase io ary tonga dia hoeto any dia aleveno any dia ono a alevinay za moa izy ity fa ohatra mbola tsy haiko an'izany ry mama ataovy eo tokotany eo fotsiny any tokotanitsika ve sa tokotan'ny hopitaly any amin'ny tokotanitsika ko ny hopitaly ahoana ary mifahalalako an'izy tony any ohatrany hoe alevinao ambany tokonana na ohatrany hoe mena ho an'ny omby aza fomba taloha zany re milina tsy mila n'izany tsao fa ataovy eo tokotany fotsiny ao dia efa mety ampy izay mety daholy dia aiza ho aiza eo ary ny mety anaovana azy ataovy eo varatrano eo akaiky ny voninkazo eo ay eny ary miala tsindra mama fa ohatrany nanatinanao amin'ny fotoana tsy ampozina za koa za mba gagako tsy zany fa misy zavatra mahititika ny saika efatry ny ela dia ohatrany tsy resy lahatra tsony fa tonga dia fotoana mety zao iresako aminao amin'ilay izy fa ohatrany tsy mampandra-andreo manalalahy ka tonga dia lazao ary tsy efa fantapatatrao ihany va ny zavatra tokony resahako aiza moa re milina no amina vinako an'izany zao ary ianohy tsara momba nyty hery zo kely i raha mahita zao ary miary oatra mivay akandrana ohatrany masoandro be loataona fa tsy misy hitovizany io zazy io amiko mihitsy na dia ohatrany silako mainty ary masony kely de kely any masoko mba lehibebe any za fotsy izy mainty akoatrany zavatra tsy voatanisa dia tena samy teny sy milaza marina aminao fa ohatrany tsy zanako io en plus nyzany ny vavambahoaka rehetrarehetra dia hianiko miteny ary betsaka nefa nresaka tamiko fa tsy zanako io mivavany olona koa ve ary enoy aloha fa tiany zavatra tena porofo anankiray tsy azonao lavina makasika ny fotoana ny rahanay sy ny fahaterahany tahorina ny fotoana fo izay nisin'izay fiarahana izay aiza vera mama dia mbola natahorina ny fiarahana ve dia hoteraka izy na dia inona ary zany etratra hoe tsy ampivolana ilay zaza jereo nefa zazam-pilanja be ohatran'io inona ny zavatra mba resahanao sy mba fantatrao makasika ny momba n'io zaza io zana fiainana kefenao ny ray ny zanako izandray ary azavadibadika ary mama ny resaka ny zavara tiako valianao dia hoe zanakiza marina io hery-zo io aza mandainga anao fa tsony amiko marina fa tsy zanako io na ndeha ho atao ary ny analizany amin'ny dokotera sahako zany ka ahoana eny ary tonga angamba ny fotoana ry Emile tsy maintsy ilazana aminao marina rehetra nga zao aingana fa maika eno ahy dia ampifantaro tsara mihitsy zay rainy aloha indray ny tianao fantatra Claude dia raha nyfahazoko azy zany nitsangana amin'izany am-pasany Claude nametraka noho izazy io dia miverina ndray zao moa noho izy ry Emile fa aza dia manany ihany ianao voantoe jaza herinandro teo eo izo dia maty Claude dia ahoana ny fomba inoko amin'izany aminao ka azonao atao ny analiziko inona moa zany satria Claude efa tsy otsony dia ahilikany aminy rehetrarehetrarehetra satria tsy hita ho an'nytaniana ka zany efa niteny tamin'ny zota alohan'ny rahanareo taminareo vao niaraka moa zany ny tena marina hoe tsory aminy ho marina rehetra fa izy ny tsy nety ka hono rehefa tsy nitsotra izy manina tsy ianao no nitsotra ianao nge zany manao sorona n'ilay zanakao ka sarotra amiko ny tena zany ry Emile tsy sarotro zany ry mama zavatra tokony efa ilamina ohatr' zao mba milamina ny fiarahanay tara loatra ny filazanao marina mba fantatrao moa ny andreseko lahatra ny tenako hitaizazaza anankitelo zay tsy anahy ny anakoro efa n'le feriko izy mianada azonao zany dia mbola andefitra koa ve amin'ity lery-zo kely tsy fantatro hiaviana ty hoe avy aiza manino raha tsorona fotsiny zay rainy dia atsonareo ny rainy amelona azy kefa miteny aminao fa Claude ny rainy io ohatra n'io zazy io mihitsy ny Claude raha mbola tsy hitanao
misy sary ao azo ampitoviana aminy raha ohatra ka tsy mino ianao. Zaory mama, manakorotana be ny lohako izany toe-java-misy zany a, fa nay Claude na tsy Claude ny rainy dia tsy rarako satria marary a. Ny fantako hoe tsy anahy fotsiny io dia izay, ary ny tena olana aminao dia izao. Ianao mitsy nomeko tsy telo taona angarangidina zany zay no nampisotrona ronono tavy aho. Niesona fotsiny teto hatramin'izay. Ka inona moa izany e? Tsy hitako tsony izany fa miankina aminao sisa. Zay ary ny Andry, so mivokany. Fa mandatsa indray koa ve mamy? Ka tsy hoe mandatsa fa lesona ao Andry izao. Anatra ny amin'ny sisa. Anatra ny amin'ny sisa mireto zaza efa telo e. Sady avelao koa ino any e. Nga izy rery moa ny lehilahy. Izany eo ihany fa tianareo tsy misoratra izao a. Ianao no baby kitra. Efa teneniko Ndry fa raha vao tsy misoratra izany ho any lehilahy mora miendaka. Vehivavy be dia be io ny ianao sady efa zaza roa ny eo an-tanana. Ka tsy mety ary iziko. Ho forsena ve? Izao izany dia baby eo ny kitrana velany. Nga mo kitrana io fa kitrany Claude. Mama koa izany. Ka na aniza rehefa mibaby aloha dia mibaby. Dia hiverina hiasa aloha fa mama koatran'izy. Dia hifankahita indray izany. Ko nga mo izy no alehako any. Ohatran'ny olona tsy mifankalala ireny izay any. Eny e, tsara ihany aloha Ndry miasa satria inona namelomandrian'ireo zaza ireo. Ka izay indrindra mantsy, tsy vita mamarery ny fiainantsika. Ary maninona moa raha terina any amin'ny dadabe any amin'izay e? Zanako ve dia ateriko any ry mama? Zafy kely ireo. Toko izy efa niteny izay hoe avelao ny ankizy ho aty. Tsy foko loha hatreto e. Miala tsiny Ramose fa ohatran'ny somary tonga aty aminao aho koa. Fa ahoana izay? Mino fa fantapantatra ihany aho e? Fantatra ianao fa ny anaranao no tsy haiko. Satria ianao ilay mba mpitondratondra zavatra mankany an-trano an'izy mianadahy lehibe ireny. Fantatro tsara ianao. Tsy izany fa mahakasika ny fiainanao tokantrano moa izany no mahatonga aty e. Izay moa izany efa tsy miaraka intsony izao e. Izany ve? Fa ny antony tondriako aty dia anontany marina fotsiny a mahakasika an'ilay zazalahy tao hoe Erzo, izay zanaky Zo a finaty vavinao fahiny. Satria Inona tianao anontaniana? Zaho mahita hoe tsy anahy ilay zaza. Ay ve? Dia nitady izay marina fantapantatra angamba tiako hatongavany. Ary mino aho fa ianao tsy hanafina amiko mihitsy ny ohatra nataon'izy mianaka ireny. Izy miravaka mianaka ireny izany. Mahagaga kely ahy fotsiny tonga dia natsidika ao meloha teo hoe tsy miaraka nareo nefa ianao mbola liana te hahafantatra. Izay ny tsy azoko. Hitany Ramose, za zany tsy te ho ratsy. Tsy te ho ratsy any ao amin'ny fiarahamonina na tsy amin'ny fiainana dia hoe raisinao ihany raha zanako ao izany? Tsy ihany. Fa ny antony antaniko ny marina aminao a dia mba ahafahako miala. Ay ve? Miala soma tsara madiodio. Izao no tena fandehany. Iny raha mahita iny tokoa fa tsisy endrika ao mihitsy ilay zaza. Tsy zanako ao mihitsy iny. Fa za zany dia afaka manamarina fa tena zafy keliko iny. Zanak'ilay Claude zanakay. Tsy ilaina test tany amin'ny dokotera akory fa tonga dia fantatra amin'izao fa tsy zanakao iny. Ka nahagaga mantsy ny nafenin'izy mianaka ireny iny zaza iny hoe an'ilay zanakao. Ka ny mahatonga an'izay mantsy ny hitako ny hanafenany azy sao dia nialanao mihitsy. Kanjo moa izany ianao dia niala ihany. Ka tsy tokony tonga amin'izao mihitsy. Tsy tokony tonga amin'izao mihitsy io moa. Hono ahy fa anganareo tsy vita soratra. Ny soratra ohatra nefa nanindra mandry ahy dia tsy nety nisoratra taminy aho. Satria hitakitako na dia izy be voka ara fa nisy zavatra ny sarotsaroany ny tao. Dia ohatra ny voamaika hanapihemitra ahy na dia tokony hiroso amin'ilay soratra ary aho. Fa tsoriko aminao Ramose a fa raha nilamina tamiko ny zava-dretra ka fantatro dia ny tany am-piandohany dia mety tsy tonga tamin'izao ty zavatra ty.
fa zao fotsiny tsy azo kokoa rehefa eto moa ianao zany tonga ty amiko dia manadiady anao koa fa inona ny antony vo tsy ela koa reny eny maty ny vadiny dia efa niaraka tamin'ny sady ianao tsy mba niandry ilaela kory ka izay raha misely hoe fitiavana izy tompony ary moa mahaleo maika moa fa izaho eny ery dia ono efa fantatrao zany izay marina dia hiverina aminy venao sa hoana tsy azoko mifantaninao raha ohatra zany ka alaiko ireo zaza reo satria tsy zanakao dia ahoana hiverina aminy ianao sa hoana io ange raha misay dia izao ny makasika an'izy menata lehibe efa nitsoro ny tamiko fa amin'ny Claude le izy efa nekeko fa ity zaza farany ity zany no tsy mety amiko tsony satria zaza miaro lainga za koa no tena nandiso fiantenana hoe very koa tena analy izy dia mba niandry ny fotoana izay tokony hoe naharadalana ny fiterana nefa jereko tonga aloha teo ny nanomboka nivadika ny lohako tsoroko aminao zany ka raha nyfantaninao teo hoe hiverina sa tsy hiverina ako ohatrany mbola sy tapako izao angambizay raha ny tena mariny dia fantatrao zany izay mariny lozary mama fa inona indray tsy haiko tsony ny fiainako inona mampitomany andrio tena leko maty zoa fa misy inona bevoka ndrainga izahy bevoka aho alevenovelona ary mama tsy te haina tsony fa inona foana ke ty zavatra mitranga amindry ty dia tsy haiko tsony ro mama mafy mihitsy zao mahazo azao herinandro alohany andehanana ankery no mipetsaza Andriamanitro iza moa no nanampohan'izao hoe hiala amiko izy tena raharaha ty ka inona no atao ro mama ke tsy maintsy miteraka ianiko inona moa ny azo atao tsy te haina tsony mihitsy fa nareo ve tsy mba nanao fanabeazana izana aloha kifa hoe tsy napoziko hoe saraka amiko izy efa hoe teraka izay roa dia ahoana zany inona no tokony atao dia mbola kely izao nikipoko ampio mama ka efa miteny amindria fa tokony ateraka io na folo aza nateraka indrio ao tsy azo atao mihitsy mamono olona andray solesina ho amin'ny sisy izao tena fay mama tsy anao tsony tsy anambady tsony ny farana teo ilay tantara mitondra lohateny hoe zon'olombelona nandrenesinao ny feon'ny Hery, Saondra, Simonette ary Solofo